Za zany misy zavatra matahotra tsy tiako tenenina fa sao de zany tatafarany makasika anareo hoe tsy ho teneniko mihitsy ka le hoe fa maninona misy tsy mahazo de tenenina lahy ihany le misy valiteny nomena anahy de tsy teneniko le valiteny fa sao de zany tatafarany eto vo iantso anahy io tontolon'ny faditseranana nondeha anoizantsika ny vaovao amin'ity maraina ity nakasitraka ireo zay atao hoe nahatratra ny fikasana saika anondrana ny harem-pirenena antsokosoko ny filohan'ny repoblika izy ity de efa tapaka tao amin'ny filan-kevitry ny ministra ny mahakasika an'izay fanolorana fakasitrahan'izay malimo nisy an'izay lalonan'ny andro ny faditseranana zay teny amin'ny ivateny no nanaovana an'izany teny amin'ny seranam-piaraminedy ny raisam-pirenena n'Antananarivo teny no nanaovana an'izany isan'ny nahazo lay atao hoe fakasitrahana tamin'izany ireo le nahatratra ny volamena telo amin'ny 10 kilao sy ilay 13 kilao ny faraparan'ny taona 2020 sy 2020 teo isan'ny zavatra natolotra tamin'izany nahazo prime exceptionnel avy amin'ny filoham-pirenena zay vola mitetana tena tsy maintsy ataoko amin'ny teny frantsay izy ity antsa 388,162,000 ariary efa ta izy ireo no nahazo an'io vola io zay nahatratra n'ilay volamena telo amin'ny 10 faingo 5,7 kilao izy ity tamin'izany ary rehefa nozarazareny ty vola ity de samy manana trany amin'ny 7,9 tapitrisa ariary avy ihany izy mirahalahy tsiketo vo menimena amitoy any ahoana mitoy amin'ny fanaly amidy kafe aza rehefa aveo anahirana tokony mba mandefa kely aty ry zalahy ao anatin'izay fa akoatr'izay mbola nahazo ihany koa rehefa hatramin'ny rahalahy zay nahatratra ny volamena 13 kilao zay nahazo prime exceptionnel 100 millions d'ariary ny vola azon'izy ireo rehefa tsinjaraina ho azy efatra amin'ny rahalahy zany vola zany de manodidina hatrany amin'ny 10,20 tapitrisa ariary isan'olona any izy ireo amin'izany rehetra izany nakahery sy napolisika trano ny filohan'ny repoblika ho amin'ny fanantanterahana ny asa tsara zay ataon'ireto eto anivon'ny faditserana reto mba hierovana izany harem-pirenena izany. Fa anakatonatsika ny fampalaram-baovao amin'ity maraina ity de ny tontolon'ny fanatanjahantena akoatran'ny fiomanantsika ho amin'ny afro basket zay mbola ho resahantsika misimisy izy io satria de amin'ny fiandohan'ny volana febroary any no anatanterahana izay de eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra aloha zany de ohatrohatr'izay mbola isan'ny malaza ihany koa satria dia fantatro zao fa de anomboka amin'ny voalohan'ny volana febroary ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara iverina zany ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'izay baolina kitra zay io na io le atao hoe PFL ekipa 12 moa no tafajanona hiatrika an'izay fifaninana an'izay tsy maintsy nisy ny fanovana ny fifaninanana araka ny tapaka nandritra ny fivoriam-be omaly satria fohy de fohy ny fotoana mila ampilalao koa nefa ny ekipa zay hiatrika ny sehatra afrikana eo ihany koa ny fanomanantsika ny atao hoe championnat d'Afrique des Nations zay soara fa niempitra amin'ny volana aogositra mba ahafahana mitilompilalao hafa zany rehetra zany no nitarika fanovana ho an'izay fiadinan'ny tompon-dakany Madagasikara ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity anomboka ny voalohan'ny volana febroary mantsianareto tsy maintsy vita ny volana jiona izay zavatra etsy anelanelany nefa nambarany teo anivon'ny tompon'andraikitra fa ny fiadinany amboarany Madagasikara sy ireo fifaninanana maro samihafa mbola ao anelanelan'izay de tsy maintsy nisy izay fandaminana izay fa akoatr'izay makasika an'ilay atao hoe grand tournoi an'Antananarivo nazava ihany koa ny fanazavana nomeny ny filohan'ny ligue n'Analamanga fa dia tsy maintsy ho tanterahana io famaranan'io eo amin'ny ndala mpandaminana izay fanatanterahana ny famaranana ho an'ny grand tournoi an'Antananarivo zay izy ireo ny antony nampiemitra ny famaranana moa izy de teo ny fanomanantena ny ekipa pirenena malagasy ho an'ny fifanitsanana ho an'ny andro faran'ny CAN teo ihany koa ho an'ny CHAN ary de zay rehetra zay no nitarika an'izay fanemoran'izay saingy tsy maintsy ovitaina ity fiadina ny lalao fanomanana ho an'ny grand tournoi an'Antananarivo ity zay raha tsy nisy mifivana moa tsy misy tsony fivana fa dia efa fantatra moa ny ekipa hiatrika an'izany famaranana izany. Resaka trangam-piarahamonina izy ity zay isan'ny nafanafana tamin'ny faran'ny herinandro iny olona 4 no nosamborina sy voatazona ao amin'ny topoparitry ny gendarmerie any Ikongo any tsy ilay vary teo ity erika makasika n'ilay fitsaram-bahoaka ka nahafaty mpiasana projet sy nandratra mpianatra iray tao amina fokontany atao hoe Ambato
Ratofaritrana zay ny anaran'le tanàna ao amin'ny commune Manapatrana any amin'ny districtny Kongo any izy ity. Mitohy arak'izany ny famitorana sy ny fanadihadiana zay ataon'ny zandary makasika an'ity fitsaram-bahoaka hafahafa zay tsy karazana tondromolotra ity inona sy antenaina aloha fa dia tsy maintsy hivoaka eo ny tena marina ny fatamangatsika n'ilay mpiasan'ny projet ihany koa dia efa nomena sy natolotra ny fianakaviany. Fa iresaka makasika ny sosialtsika anoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity efa nisy fotoana tokoa nampimenimenina ny rehetra mihitsy manodidina n'ity resaka fitaovam-pandanjana eny an-tsena ity. Arak'izany dia anokatra laharana maitso 261 ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra andraisana ny fanamariana sy ny fitaranana momba ny trangan-javatra ilaina fandraisana andraikitra toy ny endrika fanararotana amin'ny vidinentana ahina momba n'ireo fitaovam-pandefesana sy fandanjana osoka amin'ireo etam-barotra na koa mikolikoly makasika ny varotra. Nambarany hatrany fa dia hotasomina tsy ambaratelo ny momba ny mpianjo ho hatrany eo anivon'ny ministera makasika izany rehetra izany. Zao natao dia mba hanampiana ny rehetra manoloana ny fitaranana maro na resaka vidinentana io na resaka fitaovam-pandanjana fa mialohan'ny tena asa anasaziana araka ny nambaratrany dia misy aloha ny fampianarana ny mpisehatra rehetra ho tanterahan'ny ministera zany hoe ho atorony olona ho atorony mpivarotra hoe tsy mety ity zavatra ity mialohan'izay aorinan'izay kosa hiatra avy hatrany ny lalàna. Misy manontany anao hoe rovina hono le anona nyteneniko teto afaka tamin'izao tsy nainy tamin'ny omaly sena le NMCCSK tompoko le izy eo amin'ny cafétéria ny SK le resaka formation de base amin'ny diagnostic na automobile sy moto teneniko tsara rehefa avy eo ny ambangivanginy iny fa zay ao amin'ny SK le izy ny alakamisy non alakamisy aiza ndray izy teo alakamisy alakamisy hatramin'ny asabotsy le izy ho teneniko eo ny ambangivanginy rehefa avy eo fa zay fotsiny hoe misy indray le izy amin'ny alakamisy zoma asabotsy le izy tompoko ao amin'ny SK tenenitsika ny ambangivanginy rehefa avy eo. Misy manontany anato raha ny za moa mbola tsy nijery le site tena mbola tsy nijery le site ny senia makasika an'le izy avy ny lambe ny tanàna izy lambe ny tanàna Nambohibao raha tsy diso ohatra ny madama Ramatoa lailany raha tsy diso dia mbola lany somatsara be ny tanàna ny Andoharany fotsy rakotoary manana intso na fantatra mara amin'ny anarana hoe Tota mbola izy no be ny tanàna ny Andoharany fotsy zay le efa ny teny anontan'ile olona mitovy anarana amiko iny fatelo voilà arabainy arakotoary manana arabainy ngapenja arabainy nataolo misy ialdiny ay merana akazondandy ialdiny zay verenako mile zavatra kely teo sika teneniko manaraka teo makasika ny fitaovam-pandanjana atao anaty vaovao teo le resahana hoe tsy fitaovam-pandanjana zany no isan'ny sotomboko lehibe ao anatin'le izy tiako iny fepetrany raisin'ny ministera iny ho araha-maso amin'izay fa betsaka ny toerana dia misy an'le laharana maitso zany afahanao miantso avy hatrany rehefa misy trangan-javatra mampiaya hoe etsy amin'ny tsena mibandekama kosa raha nga tena trop be fa tena rehefa afatraranao le vary tonga any an-trano tsy telo kapoaka sy tapany ray kilo fa telo kapoaka ohatr'izay zany le izy dia fa vidinety amin'ilay vidinetany amin'ny raha beloha kosa raha nga banza be siramamy fefa vera nga amidindry beloha tena 510 ohatraohatran'izay zany dia atsoinao zany 261 fa melohan'izay aloha dia nilaza ny ministera atao anatin'ny fampitam-baovaony fa ho ampianarina ho ampahafantarina zany ny rehetra hoe zao ny lalàna zao ny tokony ataonareo mba tsy tongavanareo amin'ny fanasasiana dia aza tao ny zavatra ohatran'izao mety ny andreo ny Antananarivo renivohitra antso ataoko ho an'ny be ny tanàna ety vaovao za tsy miteny hoe foano fa za miteny hoe asivy lalàna ohatrany tamin'ny androny maire tamin'izany fotoana zany ny fivezivezeny ny sarety ny posiposy ny bisikileta dia asivo ora le izy
fa tena manahirana ranga impira zany isaky ny menimenina kely eto ako dia tratra foana zao teo zany zao misy banda maka ty Analakely ao anatin'ny lalàna mivakiko iny tsy mahazo andehanan'ny sarety aty Analakely ny tanàna ambony rehetrarehetra tsy azo andehanan'ny sarety fa misy foana teo alohako teo zao dia rehefa hoe klaksoneny izy hoe mba mangala avy any amin'ny sisiny akavanana mangala sisiny akavanana fa malalaka be amin'ny akavanana rehefa ohatran'io rehefa io zany rehefa zavatra hoe mahavesatra na camion io na bus na ina tokony any amin'ny akavanana mba tsy tenanao zany mijanona dia makanesa amin'ny akavanana fa azonao le valiteny mahazo anao anlarera angany lalana mananina mananina hoy Tanao le atsoky zay koa atsoky mba mitady ozanao hoe manodina atsoky raha maika le izy tsy na raha mitovy zany ohatrany hoe rehefa sport zany rehefa minime dia minime rehefa benjamin dia benjamin rehefa poussin dia poussin rehefa deuxième division dia deuxième division rehefa cousin dia cousin fa iny tsy mivadika cousine ndray iny rehefa avy eo tiako iny cosine dia izay anie le tiako tenena hoe tamin'ireny moa zany hoe amin'ny maraina be hatramin'ny enina ihany dia amin'ny 12 hatramin'ny 2 dia rehefa hariva manomboka amin'ny 4 angambany izy dia ohatrohatr'izay zany hoe rehefa ao anatina fitohanana sy fandehanan'ny mpianatra sy mpiasa sy loatra zany dia tsy mandeha aloha tiako le cause ohatr'izao tamo anatin'le teboka nitsopiniko tao anaty kabaringa trempe alina hoe voalohany amin'izany dia izy moa décret mihitsy no soniaviny tao anatin'le sorinao le saretananao a New York ho soniavina avy hatrany hoe lahy sy vavy ihany no misy any États-Unis fa tsy misy akoatr'izay le izy moa aloha le izy nge conventionnel foana ny resaka mivoaka fa le izy raha ohatra i Amerika anao taka ny Uganda enjeny eny amin'ny Arabie eny reny le pilaka reny sadia tany any Uganda aloha tena fantatro hoe tena grave fa le izy manko le hoe tonina kokoa amiko satria rehefa mijery ohatra aty France zao mijery pub ohatra hoe mijery film dia mijery pièce de théâtre dia ohatrany misy communication zany ohatrany terena tsy maintsy misy homo kely ao anatiny ao tsy maintsy misy kofoboy anankiroa mifanoroka tsy maintsy misy sipa ohatr'izany eo ny fahalala-tsaina be tokony hipetraka satria ny tena manahirana ao anatin'le izy dia hoe tontonina kokoa ny communication sy ny sisa ny Donald Trump tonga dia katsanany moa iny zany efa tafiditra ihany moa ao anatin'le resaka le teo le amin'le hoe tatana ny tanàna sisy ny problème ny fitantanana ny tanàna ny ohatra tanana revrenvoatra ny ainan'izany foana ary fantatritsika izany le clientélisme politique adika amin'le hoe fakana ranoranony sy fanampatambazana ny ireo izay atao hoe ny fidy ohatra ny fidy rehefa ny fidy moa dia lasa misy jeu de mots be ao anatiny ao satria izay le resaka nataony Erika tamin'ny voalohany hoe tsy mitovy le tetikasa ary nresahana reo teo tamin'ny voamaraina teo le izy hoe nilahatra be le tery anosy misy olona moa tonga dia nitantara hoe milahatra indray ity le io le projet milahatra io mihitsy ny tena olana fa azo atao ny ezaka manao hoe aterina ny fanampiana azo atao hoe aterina zany hoe eo ny olana ho atao isam-pokotany ve rombo ho atao isaky ny commune rombo fa tsy maintsy hoe iry dia milahatra dia le milahatra lasa tsy miasa dia le izy zany raha ohatra projet d'investissement sarotra be an'le olona omena 120 000 ariary dia hoe hanao investissement iny hividy atikena raha zéro aloha mba hividy atikena 10 kiloary amin'ny androany fa tsy maintsy tantanana ao anatina resaka fitrandrahana resaka fandraharana ary tanana rivorenivohatra sarotra izay zavatra izay dia inona ny zavatra mitranga lasa miaina ny fiainany fotsiny tsirairay dia menimenina dia raha misy ny teti-bola ao anatin'ny commune mbola anjaran'ny commune sy ny maire izay voalany teo no mamerina mangady ny problème ny volan'ny commune sy ny fitantanana ny volan'ny commune sy ny inona ny tokony atao sy tsy atao sy ny hoe inona ny subventionné dia inona no anatin'ny budget ahoana ny fomba fiaraha-miasa ao anatin'ny resaka conseil municipal efa misy mandatsandatsa sady moa zany zao ny conseil municipal amin'izao fa ty hevitra anankiray apiko kely fotsiny amin'ilay hoe ry Elon Musk zao ny mpanjaka ny tany za zao hanao montage dia le bande manao masque amin'ny Squid Game ny ilany dia Elon Musk ny ilany dia le jeu de mots ataoko eo amboniny ialao ny masque
tsisy mpanao politika tena azo ny toerany intsony rehefa atsoatsy fa tena ny mpandrarah ary Madagasikara miaina amin'izany ange ny mpandrarah no tsy maintsy ao ambadika hanery ny décision politika rehetrarehetra ka hoy aho hoe ialao ny masika eny ary sotra loza tsisy za moa ato sady manaraka moramora zavatra fana feo ihany rakipeo ihany misy zavatra tokony ialana zany rehefa maka fanapahan-kevitra na eny na tsy fa raha vao mbola misalasala hoe ka kosane tsisy zavatra manjary satria tsy maintsy amin'le resaka fono mahazo no mitondra mibaiko farany amin'ny zavatra ka fanapahan-kevitra ka raha vao miaraka le saina sy ny fo dia tsy maintsy le fono mandresy fa tsy any amin'le saina mihitsy dia izay le fanentanana izay ny tena hoe za tsy miteny hoe foano raha izay moa zany tena eritreritra hoe foano fa azo atao tsara mihitsy nylay mampiasa le ohatrany tamin'izany fotoana zany zay hitako hoe tsy hitako zay maharatsy azy moa zany ny tena marina le manambara manao hoe asiana lalanana hoe amin'izao hatramin'izao dia amin'izao hatramin'izao dia zay ny tena mahasosotra nendranay dia hoe ka dia ahoana zany zareo dia mitsinjo fa tsy tsinjovinao mihitsy ry 300 sy ry 404 basy amin'ny lalana amin'ny lalana na ny fitaterana na fitondrana entany fa itsakilan'izay koa erika amin'ny resaka commune sy vaovao sy rehetrarehetra za tena mbola mana mafy ho anareo hitatra hitantana tsy tanànana Tananarivo reny vohatra reny ny teneniko amin'ity na fa ho an'ny Ivato na ho an'ny Talatamaty sy manana arabe rehetra velomy ny fempitandalana ho an'ny vahoaka na le hoe passage piéton velomy dia amariny tsara mihitsy eto ny fempitana dia ho an'ny fiara manaja rehefa hoe misy olona ipita eo dia mijanona nareo mipita na ho an'ny tanàn-dehibe rehetra ho io nareo manodidina Antananarivo reo velomy daholo Antananarivo reny vohatra zany velomy fa tsy eo Analakely rery ihany no velominareo dia ny sisan'izay adininy ana hoe tsisan'izay tsisy anosy le koa misy an'le fampianarana ataontsika eto foana hoe rehefa misy an'le passage reny tsy hoe voatery arakaraka le eo anoloana raha ohatra le eo le bande le loko iny eo amin'ny 40 na 50 centimètres eo ny avony misy alohan'iny fempitana iny mantsy misy bande mipetaka amin'ny tany iny dia raha ohatra iny eo amin'ny 40 na 50 dika zany tsy maintsy mijanona ny tomobile na bisikileta na moto tsy maintsy na olona ray na olona folo mipita eo tsy maintsy mijanona ary izy iny ary raha tena izy na misy olona tsisy olona dia mijanona aloha vao mandeha zay raha kelikely le izy dia arakarak'izay misy eo arakarak'izay fa raha tsisy an'iny bande mihitsy dia mandeha ny tomobile fa pepita no miandry anakidimy tsika nisy fotoana nandeha nidina tany Ambatovy dia nandehandeha tao anatin'ny tanàna Ambatovy tao dia manaja tanteraka an'izay fepetra izay ny fiara mitondra antsika tao anatin'ny tanàna mijanona foana na misy mepita na tsy misy mepita dia mijanona foana aloha mijery zay vao mandeha manohy indray ny diitsika ao anatin'ilay tanàna ary io saika ohatrany tsy zero sy any ty lizy eo andoam-pandrinana fa ny teo aloha teo hatramin'izao kosa ngamba mino na tanànany Mahajanga tena ny polisy sarotiny mihitsy raha ohatra zany misy fifanenana lalana fifanenana dia ao amin'le anankiray tsipika maventy dia ao amin'le anankiray tsipika tsipitsipika dia dikan'iny raha vao amin'le tena tsipika maventy ianao tsy maintsy mijanona na misy fiarany na tsisy fiarany fa vao mandeha amin'iny ataon'ny polisy mamay ianao dia zay tokony zany ny eto amintsika moa zany raha tena hivoatra sy te handeha lavitra tsika dia ny lalàna no arahana sy ampiarana tsika tena any amina lalàna fampiarana lalàna mihitsy ny voe averiko foana ny tsy mahay lalàna mila ampianarina lalàna ny mahay lalàna aza manindra ny tsy mahay lalàna zay mantsy lasa zavatra olana eto satria za mahafantatra lalàna dia ororoko io iantsa sy erika ary izy ty itotopolinina sy mamabody ao anatin'le izy tsana zay ana vomampitrany io katakola
zay zavatra zay de fa tena mahavariana koa rehefa miteny amin'le olona ray ianao zany le manam-pahefana io mety polisy io mety zandary na ohatra zany de miteny ianao zany tsy mety ange zany ela koatra miseho am'lay zay le mahazo anao zay ka zay le izy lasa hany le izy tsisy de mamaly am'izay le tsy mahay lalàna satria le tsy ampianarana le izy tsy ampahafantarina izy a moa le mampianatra koa vao mainka am'seho am'lay a tsisy lalay koa zay lalàna lazany le ty fa ino lalay koa bo teo am'izay la le itory ala matahotra tsy tory ala iala nefa voahinana efa voampinana ao anatin'le izy za rehetrarehetra zany zavatra misy eto amin'ny firenena daholo am'izao fotoana zay teneniko hoe fototry ny olantsika de ity resaka raha ohatra tsika zany satria ny tompona andraikitra afaka mametraka zavatra maniry a raha ohatra tsika afaka maniry ny ankizy ohatra na mampianatra ny ankizy ho lasa hoe ny radio apetraka hoe radio e za mahita hoe ny radio asa ny eritreritrinareo fa radio ny hitako ambony indrindra raha afaka hifampitaizana satria afaka miditra miresaka ao ny olona fa ny fahaenona metimety kokoa no miresaka ny réseaux sociaux tokony any amin'ny laharana fahatelo fahakaikiny satria le izy nge zao am'le hoe inga Elon Musk zao lasa super ministre de l'efficacité gouvernementale averiko tsara Elon Musk ao amin'ny gouvernementa Trump atao gouvernementa moa zany ry gouvernementa fédéral le izy super ministre de l'efficacité gouvernementale lay mpanan-karena eto ambonin'ny tany zany lasa ministre zany hoe eo zany ampiasan'le moyen financier ve isa ahoana fa ny tsika ty zao anatin'le resaka fifampitaizana teo ohatra ny eto Antananarivo tsy maintsy misy finiavana be de misy fivoriana be de be aloha ary fivoriana majinijinika be de be mandeha eraky ny fokotansy isy fifandraisan-dahatra satria efa tany alohan'ny fifidianana fantatsika lasa mizara roa le ty zao ohatra Elidio namana mpanakanto zay mpanditsotra mahafinaritra namoaka sary le ridiny sary ny ankizy milomano anaty rano maloto zay misy diko mihitsy rehefa tena zoiny rano maloto faran'izay maloto tsy haiko taizana nangalan'le rian'iny tena voakan'le ridy ozy le hoe tena tsy mendrika antsika malagasy kosa izao fa reo ankizy ireo mampalelo satria sady harary reo nefa sady maloto ho mangididy fa mba vakiny laisany zavatra resahan'io leo ambany eo lasa tsisy idiran'le fahasalaman'le ankizy sy ny sisa fa lasa Elidio indray no kopatana no any Elidio moa zany raha maheno fa tsy tsika moa zany nao am'rivotra tsika fa mizaka an-tsiranena fa tena tsy maintsy manampy ka raha iaino ry zareo de tonga de mety tsika tefa-tsofina sy taka ny mandatsa satria raha mamiaino ry zareo ka mamihevitra tsika hevitra nge zany tsy vidiny fa ny olana am'izao fotoana izao de lasa manompoka indray ny fandatsana indray de indray ara zao de la ny anina sy zay le contexte le apetraka okay verina ihany io moa zay fa za tonga de manao virage kely vetivety le izy hoe hitako lefa manomboka miezaka ny fanamboaramboarana an'le lavaka simba rehetra erany tany vita le lalana ery amin'ny any ery vita le lalana ery amin'ny bus ery io zany zao le tenekely ohatra ny kolasy nanamboatra an'le lalana de sokafan-draleroa mihitsy moa le tatatra afahan'le rano mety tsy androna itsony io nge efa ely io ry zalahy efa ely io ny tantara sy jéographie rano teo io ohatra zany leo mpasakana le indray le miakatra makany amin'le sekoly be dehibe reo leo amin'ny lasa feno moto de feno manamboatra moto tadidio fa misy mpianatra be dehibe eo manomboka amin'ny EPP hatrany amin'ny collège sy ny lycée fa feno moto eraky ny arabe tsisy io indray zany zany de hiteny indray hoe de tena tsisy hevitra mihitsy fe zany hitenenana an'ireo fa de manjakazaka eo ny mpanamboatra moto de sy ny anina moto rehetrarehetra io le izo zany hoa marina hoe samy mitady vola fa ilay zo fototra amin'ny maolona mihitsy ny lasa voasosy de samy mijery daholo tsika fa zay miteny de manjary lasa esoesona de zay foana mantsy le teny malagasy malaza azy miseho milay zay foana nge le izy miseho milay misy manontany kely momba le am'sabotsy amafisiko foana fa lalao fitsapana lalao ara-piralaina ohatra ny lalao ara-piralaina eo amamasina am'sabotsy am'roso sasany eo amamasina eo am'bozaka be amamasina eo am'roso sasany misy vidipidirana izy io raha ny fampitambaovao 2 ariary ho an'ny gratin zay no fidirana amin'ny lalao amin'ny sabotsy io rehefa aveo moa misy ny fifampiarabanina nohony tombaovao ataony zareo anivon'ny CEFM ho an'izay tontolo ny baolina kitra zay ny folo sy ny mpikambana rehetra anivon'ny fédération eo soraka eo amin'ny folo raha sasany izy io raha tsy diso
le fifampiara-panatratrany taona efa tsy de misy hoe inona loatra hitako ty système-na championnat nalefany miky ty fa mbola maky tsara an'io a rehefa avy eo de miantso ny toy any de tsetsatsatsatsaratra eny raha erika tsetsatsatsatsaratra eny fa de amafisiko zay hoe fametrahana ny fempitana zay a famerenana ny fandokoana an'ilay fempitana hoe tena tsy fempitana rehetra fa ny marquage au sol rehetra marquage au sol rehetra ny panneau de signalisation rehetra panneau ndray moa zany ny olana amin'izy iny a miezaka ihany lay tompona ndraiky tamanangana fa ary mpangalatra vy koa nataony be tena reny zany zahana daholo zany mba hoe avereno a mba ahafahan'ny rehetra samy mahafantatra ny lalàna le zavatra taire masaka ao ampiasaiko teo de niteneny dragoty teo momba mifanenjehana le hoe lehilahy sy vehivavy any misy any États-Unis tsy misy ny lehilahy manambady lehilahy tsy misy ny vehivavy manambady vehivavy tsy tokony hisy zay raha io ty décret sy ny avin'y Trump ty any amin'ny tany arabo de ny reny le hoe fanenjehana ny reny le hoe crime d'honneur satria anao rehefa sangay amin'ireny de atsedaka le rony crime d'honneur moa zany tafiditra ao anatina crime d'honneur zany zany hoe vonoiny ianao vonoiny ianao ohatrany hoe vehivavy dratra mampirafy misy firenena silamo marobe mbola mametraka an'izay lalàny zay a tena mbola mafimafy amin'izay lalàny zay ao anatin'izay rehetra zay de mitisy valaka amin'izay koa ny fanambadiana ny mitovy fananana zay saika zalo mino fa akoatrana zany any nandravana ny Hollywood tena mafisiko hoe mafiso lalàny io tena mialatsiny tsy mandeha amin'ny biliko urbaine tena raha izay resaka zay indray ny tenenina de bilo metsika fa hafa indray le hoe tsy eken'ny fanahako mihitsy io nge mety atao tany la mahita fahasambarana io amin'io fa afaka tonga de mitena hoe manomboka ety an-tany koa ny alany afo be inona indray zao iny tanana mitsangana iny